faly miarabanao Michel Rakotoson. Faly mahitanao antrony dia misaotra nandray. Eny Michel Rakotoson, iza moa ianao? Izy moa ianao sarotra amiko ny teny izany fa oka atao hoe efa manomboka ho vehivavy lehibe dia efa manomboka manana traikefa maromaro raha mikasika ny soratra na ny zavatra nosoratako na zavatra novakiako na fahitako fanarahako ny asan'ny sasany indrindra fa any Madagasikara azo lazaina efa manana traikefa ary te hampita izay traikefa izay. Fantatra fa maro ny asa soratra ao mivelatra erak'izao tontolo izao. Manana toerana lehibe zany ianao eo Madagasikara ary ivelan'ny Madagasikara. Ankehitriny ianao dia tsy voazao ihany efa manao fandika-tena toy ireo nanao teo alohanao ihany koa. Azonao resahana ve momba izay dika-tena izay? Le fandika-tena ataoko dia ity boky ity Diary Anne Frank izay tsy zahako nanana ny hevitra voalohany fa i Sozaroka izay milaza hoe io ataovy. Izy moa zany dia mpandraharaha sady hitako hoe mpandraharaha izy tia kanto dia nanatona ny riam-bola ako dia niarak'izay mianaka roa taona izay ny asa nanao azy satria boky tsy tavelively ilay izy sarotra be fiainana tovovavy izay tamin'ny ady lehibe faharoa nidiana aman-trano roa taona tsy nahazo nivoaka ny trano dia nandika izay mianaka. Dia ny zavatra hitako sy tsapako raha nandika an'izy ity dia hoe mitovy misy hitoviana amin'ny fiainan'ny ankizy malagasy amin'izao fotoana izao satria ny ankabeazan'ny ankizy zao tsy afaka mivoaka ny tany intsony na mandeha ho any ambanivohitra aza tsy vita intsony satria tsisy fiara lafo be ny fiainana tsy laitra iainana dia mahita an-dry zareo koa mbola miaingo mbola madio mbola miezaka mbola mianatra ny akatso etsetera dia mitady lalana rehetrarehetra tahaka izany tikalankely ity efa mihidy izy tsy mivoaka ny trano dia mbola mitady hatrany an-trano hoe aiza ny ahafahana miala. Azonao aseho ny diarin'ny Anne Frank mba ho hitan'ny mpijery aseho kely ny endriny ohatran'izao ny bikany izao izy dia io dia za kosa aloha miaika tany Madagasikara ity ny natao io matevina be io tsara tarehy io fa be dia be ekipa ray manontolo izay nanao azy tao ny éditeur tao ny maketista anankiroa izy maketista nanao an'io ny maketista Freddy sy Manantsora-Parsona tena niasa be izy tao ny imprimeur ary tena nitady ny imprimeur faran'izay mora izay fa le olana fotsiny izao amin'izao fotoana izao mbola lafo be ny boky amin'ny Madagasikara. Inona no tianao lazaina amin'izao andro ho an'ny zon'ny vehivavy izao Valomaritra? Amin'ny zoan'ny vehivavy dia tsotra matoa tiana dika anehoana fiainana tovovavy kely izay niaina amin'ny fotoana faran'izay sarotra nefa niabo hatrany. Dia ny tiako lazaina fotsiny dia ity ny fiainana vehivavy maro ny faran'izay sarotra fa ny vehivavy malagasy miezaka miafy miabo dia aleo reny tokony tohizana fa aleo tsy hanentsika ny zavatra tsy ho zakan'ny tena fa aleo tena le vehivavy mihaja izay ny zavatra mamoy mihaja manana ny zony fa manana ny andraikiny raha tsy manana ny andraikiny hoe fahitako ny zonao fotsiny ianao tsy izy dikany dia zavatra faharoa ary mety ho taitra ny be dia be aza potehana ry tompoko ny lehilahy gasy aza potehana firenena tsisy lehilahy mihaja firenena hopotika ady rahana eo any lasiny vavy za koa tsy milaza hoe rehefa lehilahy ratsy toetra dia avela eo rehefa ratsy toetra izy dia mba misy vehivavy matanjaka eo anoloana milaza hoe mipetra tsara fa aleo tsy mifanapotika aleo tsy mifanapotika dia misaotra indrindra Michel Rakotoson. misaotra indrindra andra.